Tompoko lasy tompoko vavy dia faly miarabantsika indray isa tokantrano amin'ity aliny 5 ny volana Janoary ity. Raha antsika amin'ity aliny ity ny fandarana Resao aloha izay vokary ny télévision MBS. Ki Maxime Ralaiseno Vonisandro Enjato no manolotra ny fandarana. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Araky ny efa nampitaina tamintsika tamin'ny alarobia lasa teo izay niverena ny fandarantsika dia manambahiny isika amin'ity anio ity. Araky ny nampahafantarina antsika moa dia ny fandarantsika dia miopana indrindra amin'ny resadresaka na ny causerie. Vahintsika voalohany zany atao anatin'ny fandarana Resao aloha atao anatin'ny ity taona 2024 ity dia Andriamatoa Olivier Rakotovazaha. Fantatritsika loatra eo amin'ny sehatra politika eto amin'ity firenentsika ity. Olivier Rakotovazaha dia mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny université eny Votovorona. Efa ministra tamin'ny andron'ny 2024 ny nahalalantsika azy ny farany dia ny ministra ny fitaterana sy ny toetrandro. Efa loholon'ny Madagasikara ihany koa amin'izao tsika miteny izao amperinasa ary filohan'ny Vaomera ny lalàna eo anivon'ny antenimieran'ny olona. Fantatritsika ihany koa amin'ny sehatra politika izay tena lalantsika azy dia filoha-levitry ny antoko MFM eto Madagasikara. Andriamatoa Olivier Rakotovazaha faly mandray anao zay miaraba tompoko. Miaraba atsika eto amin'ny télévision MBS ny mpanaraka ny Resao aloha ary ny mpanaraka ny MBS maneran-tany. Arak'izany Andriamatoa loholon'ny Madagasikara dia fantatritsika hoe nanamarika ny faraparany 24 dia ny commission d'enquête parlementaire teo anivon'ny antemeran'ny olona. Efatra amin'ny rahalahy moa ianareo no mitarika an'izany commission d'enquête zany. Faly indrindra izay raha mandray anao amin'ity anio ity satria fantatritsika ny hoe raharaha goavana ireo raharaha efatra izay voalazo ireo dia ny raharaha voalohany indrindra ny fitantanana arabola ny Covid-19, eo koa ny génocide tany faravangana, eo ihany koa lay importation illicite ny désarmement de guerre ary ny farany moa izay commission tantaninao dia ny makasika ny doublon. Raharaha goavana tokoa izy ity raha ny tatitra izay nataonareo tamin'ny alarobia lasa teo dia voatolotra teo anivon'ny conférence du président ilay vokatry ny fanadihadiana. Inona no azo ambara, inona no azo resahana ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika? Arak'izany moa dia natolotra ny filohan'ny antemeran-doholona tao anatin'ny conférence des présidents ny vokatry ny fanadihadiana mikasika an'ireo Vaomera anankiefatra ireo. Ary ny dingana ho arahany moa zany rehefa voaray ny filohan'ny antemeran-doholona dia ho ampitainy amin'ny ambaratonga isan'isany io tatitra io ary didiny lalàna ho avoaka ao anatin'ny gazety mpanjakana ary tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra zany ny vokatra zany fanadihadiana natao tao anatin'ny antemeran-doholona izany. Arak'izany raha ny doublon resantsika fantatritsika hoe ny taona 2024 monsieur le président dia taitra ary sahirana ny rehetra nafantatra nahitany amin'ny hoe ny filoha-levitry ny CNI mihitsy no nanao fanambarana. Raha ny fantatra dia tsy tonga izy tamin'ny fanadihadiana, inona no mety ho fiantraikan'izany? Le izy moa zany ny tena fipetraky ny resaka doublon io tamin'ny 2024 izahay tao amin'ny antemeran-doholona no nahatsikaritra ny tsy fahatomombanana isy mpifidianana dia nampiantso ny premier ministre izahay tamin'izay fotoana izay anelanela ny fifidianana fifidianana voalohany sy faharoa tamin'ny fifidianana filohan'ny republika. Tonga tao tokoa ny premier ministre ary ny fanazava taminay mikasika an'io lisy mpifidianana io. Tamin'izay izy no nilaza fa
nisy ny fanadihadiana nataonao efa zany sy ny sasema mikasika an'le lisym-pifidianana ary tsy misy atahorana mikasika an'izy io fa de tomombana tsara. Akory ny agaganay rehefa naheno an'ny foloalefitry ny atemiera foloalefitry ny senia nilaza fa misy le doublon ary tsy vitsy fa roetsy sy ray tapitrisa misy an'le doublon zay zany a no anisan'ny nanaitranay tao anatin'le izy na izany aty zany de efa nijerena ihany koa zany a reo atota kevitra rehetrarehetra zany mikasika an'io satria nilaza fa isiny doublon na ny sasem na ny OIF na ireo rafitra hafa zany a firaisamon'ny pirenena nanao fanadihadiana ihany koa ary reo rehetrarehetra reo de nampanatsonay mba hanazava mikasika an'izy io ary ny hita moa zany a dia ny conférence de presse nataony foloalefitry ny senia sy ny tale général ny imprimerie nationale zay naneo ampahebe maso ny fisin'ireo zavatra reo zay zany nahatonga anay teny hoe ndao ho averina ny fanadihadiana mikasika an'izy ity satria zavatra tokony ho fatatsika zany a fa ny crise zay niverimberina teto amitsika de ny aloavana fifidianana daholo ny tsy fahafaham-po tamin'ny fifidianana niteraka ny crise ilaina hampatsaivina ve ny zavaniseho tany amin'ny 1990 zay nandraisany antoko-panoratra anjara tamina fifidianana tam'izay nisy lany mazava tsara ny mpanohitra ny tany a Tomasina Bezaka Alexis tany a Tuleara i Monjajona teto Antananarivo zany rapotin'Irina Stanislasy zay maty moa zany de nisolo ny Andriamanjato Richard fa ny mpitondra tam'izany de nitady ny fomba rehetrarehetra hanesorana an'ireo teo amin'ny fitondrana voala tamin'ny fitondrana Bezaka Alexis voala tamin'ny fitondrana Monjajona Andriamanjato Richard rehetra zany no tsy voala tam'izany de nandeha zay zany de fa niteraka lonilony zavatra ohatr'izay nisy fifidianana tao renan'io tamin'ny 5 sy 700 nandray anjara foana zany le antoko-panoratra tao anatin'le izy fa ny zavaniseho anankiray nresahako le tao anatina bureau mpifidianana anankiray zany zay misy ny candidat ny mpanohitra tao anatiny tao de natao zay nandroahana le délégué tao nampidirana vaza zavatra tena mahatsarabiny zany tsika aveo la maleo tena de sinao vaza hiditra ao anatina bureau de vote androaka délégué de rehefa aveo sady mandaka no mitrerina iny zany de idina am'izay le bureau de vote sokafana ny urna alaina daholo valopy ao anatiny ao de soloana ny valopy ny mpanohana fanjakana zany tao anatiny tao tonga ny am'dimy sasany sokafana ndray le bureau mpifidianana de isaina ny vato de zato isanjato mifoko zavatra ohatran'zany niteraka lonolono zany teo amin'ny Monjajona fa aleo apetraka tsara ny tantara nahatonga azy ny angavy tamin'ny mpitolona monument Tandroy ny varotra omby arivo hividanana basy fa tena tsy azo ekina ny fomba ohatr'izany amin'ny fijeriny monument azy tamin'izany fotoana zany ary nanaiky an'izany zareo iny moa fa resako hoe azo ange le fitaovam-piadiana na azo fitaovam-piadiana mipetraka teny ambony fasika ny amorontsiraky i Tuleara iny le izy fa rehefa aveo tarana fakany mpitolona azy dia lasa niverina ndray le basy zany any anaty sambo iny ny afarany tamin'ny voalohany volana aprily 1 satria efa voafaritra io daty io anaovana an'le tolona zany dia tanapolo sisa noentina lefo sisa noentina zany niatrehana ny basy sy ny tafondro ananany miaramila ny fitondrana BSD tamin'izany fotoana zany dia mazava ho azy fa faty ny kararana tsisy ohatr' zany misy noho ny resaka fifidianana tsy tomombana ohatr'izany zany ho vanim-potoana iray nazava
ny endrim-panoerana sy ny endrika fitazomam-pahefana tamin'izany fotoana zany satria mifanesisesy ny fahazoana fahaleovan-tena, ny fanesisesy ny fangalana ankeriny ny fahefana tamin'izany vanim-potoana zany. Ary ny ray aman-dreny be Monjajonona moa fantatritsika fa olona iraina fanafody eo amin'izany fitiavan-tanindrazana zany, anisan'ireo nationalista enjana izy ny président Monjajonona. Ary fantatritsika fa ny président Monjajonona dia olona tsy nianatra, fa ny olona rehetra nitaizan'ny président Monjajonona nareo ohatra ny président Manandafy Rakotondrina, ny président Ratsiraka, ny olona lehibehibe teto anivon'ny fiainan'ny firenena zany dia azo lazaina fa nananan'Andriamatoa Monjajonona fampifehezana teo amin'izany atao hoe fibeazana ara-politika zany. Zava-dehibe zay ary melo lalana ihany koa ny fandroana ny vazaha ny créole moa zany tany Akadimondry Sakay Babeteville satria dia sodina nentin'ny ray aman-dreny be Monjajonona nandrokan'ny créole tamin'izany fotoana zany tany Akadimondry Sakay ary dia tena vakibao ny frantsay tamin'izany fotoana zany tsy sanampiasa hery ny président Tsiranana Rateo moa zany président Ratsiraka satria efa aty amin'nivon'ny transition iny raha rehetra iny ny président Tsiranana efa karazany niantona fotsiny sisa fa ny gouverneur militaire chef de province militaire n'Antananarivo moa zany no azo lazaina hoe tena nifehan'ny raha tamin'izany fotoana zany. Amin'izao tsika amin'ny tenin'izao tsy zay intsony ny fomba fiady ara-politika Andriamatoa Olivier Rakotovazaha, fa ny fomba fiady ara-politika dia ny hevitra. Le hevitra nentinareo no masahana tao anivon'ny anteny Merandolona ve tena amoakany endry zavatra niseho rehetra. Inona ny sazo mety hiatra amin'Andriamatoa Rakotonarivo zay tsy namaly ny antso maro ve ny olona tonga namaly ny antso afa-po ve nareo tamin'ny fanadihadiana rehetra natao nalalaka ve ny fomba fanaovana an'izany nisy teritery ve tany anivon'ny fanjakana mitantana amin'izao fotoana izao tsy nahafahana tena nijery ny pitsopitsony rehetra tokony ho fantatry ny vahoaka sy ho fantatry ny tantara manoloana ny zavatra mitranga eto Madagasikara indrindra ny rafim-pitsarana. Ny resaka alabato moa zany tena zava-dehibe eo anatin'izy io ary nisy fivoarany foana io alabato io. Raha izay zany endrika ny resako tamin'ny voalohany tateoriana hafa indray ny fisehony satria ny procès verbal indray no vita melohan'ny fifidianana zay indray zany ny endriky ny fangalaram-bato an'izay fotoana izay saritsariny fotsiny le fifidianana fa atao meloha ny PV na amboarina zany na orinan'iny fa any amin'ny PV indray zany nanaovana azy. Nahitantsika fiatraikany tamin'ny fifidianana tamin'ny Ray sy Roa Arivo zany satria tamin'ny Ray sy Roa Arivo zany tonga dia nametraka ny taty amin'ny KMMR nametraka hoe ndao ampitahana ny procès verbal dia ny fantatrareo fa niteraka lonilony politika sy korotana zany vokatry ny zay alabato zay ihany. De talohan'iny moa zany amin'le resaka sala am'izany ny fifidianana tamin'ny 89 zay niteraka ny fietsenany 91. Ino ny latsahan'Andriamatoa Manandafy? Latsaha Manandafy zany. Voalohany sady farany? Ie. Mbola nilatsaka izy tamin'ny slogan mbola nilatsaka indroa izy. Slogan moa tamin'izany hoe cette fois-ci ou jamais. Ie. Ya, mbola nilatsaka izy tamin'ny 92 de mbola nilatsaka koa tamin'ny 2006. 2006 izy mbola nilatsaka. De zay zany ny zavatra hita tao anatin'le hoe alabato miteraka korotana de miteraka tsy fahamarina toerany fitondrana. Zay zany efa natsapan'izay natonga neto amin'ny temerandolona hoe ndao adiadiana tsara izy ity fa nanamafy an'izay tokoa ny teny nataony Thierry Rakotonarivo nivoaka tamin'ny Haino Amanjery ary hita le izy tsy hoe izy no namorona le izy fa tao anatiny tatitra navoaka an'ireo zay nanao fanadihadiana nanao audit ny fisiny io zavatra io fa tsy fantatra zay nataitra ny sasany nahita azy io ny teny hoe 1,2 million fa navoaka ny
OIF nge any amin'ny 1 million mahery any zay navoaka ny OIF de zay a no niteraka n'le aya zany mikasika n'le resaka fifidianana na tonga anay zany a nanangana an'io Gerirakotonarivo izy ianao tsy tonga filazany moa zany hoe marary izy tsy salama ny tale général ny anako zany a la any ivelany izy mbola tsy tafaverina eto eo koa ny confinement sy ny sisy io a mety zay zany tsy tafaverina teto izy a to anatin'le fanadihadiana tsy manaovy inina amin'ny fanadihadiana zany fa misy lalàna mikasika le tsy fahatongavana ary ny fanapatsiavanay andrareo fa misy famaizana amin'ny tsy famalina ny tsy fahatongavana zany commission d'enquête raha tsy misy fanamarinana mazava tsara zany satria mety mampigadra roa taona antranomaizina sy mandola mandy any amin'ny roetsy any zany zay zany ny ao anaty lalàna zany zay misy namaly ny antso tonga nanatrika anay fa nisy tsy nanao an'izay zany indrindra fa ireo ministra perinasa moa zany asa mananteny izy fa ipetraka eo amin'ny fitondrana foana hatramin'ny farany sa tsy fantatro a fa nanaovanay procès verbal de carence reo ao anatin'ny rapport zay voakanay zany fa nay zany ratsy zany a le fanadihadiana rehetrarehetra zay natao a dia nafahana manamarina ny fisiny le doublon fa namarinay zany a ny alabato amin'ny doublon fa nylazaindry zareo mako a tsy manova voka-pifidianana doublon fa izay zany a manamarina fa tena fanaovana alabato amin'ny doublon midika ave zany tsy fahamarina toerana zao fitondrana zao Andriamatoloha mazava ho azy fa ny fitondrana ny fidina amin'ny alalan'ny doublon aloha zany a tsy ny fidiny vahoaka fa ny fidiny doublon nalany azy ninona resaka aloha zany inona atao mikasika an'izay a anjara tsika malagasy zany mijery hoe inona ny fandraisana ndraiky zay tokony raisinao anatin'izay nareo ve niantso an'ilay fanadihadiana ny olona nanao fanadihadiana tany anivon'ny OIF natsonaika natsonay de miatestery zareo hoe fa tsy tonga izy tsy tonga ny OIF izy moa tsy voakasiky ny lalàna national ohatran'izany koa ny sasay manatsonaika fa ny rapportny kosa nananay le tatitra nataony a zay milaza ny fisiny doublon anananay nao mafisinareo authentique le ny problème mantsy hoe eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao de verevitra ny vahoaka hoe mbola azo atao ve manao politika eto Madagasikara mbola mahatoko ny mpanao politika ve ny vahoaka malagasy ary tena mironany simba zany ny fiarahamonina eto Madagasikara noho ny vokatra zay avelan'ny gidragidra politika eto Madagasikara nareo ela be mihitsy teo fomba fanaovana politika satria raha ny MFM fotsiny araka nambara teo zany de hoe avy any amin'ny monument nivadika mpitolona ho an'ny fanjakana madinika ary tsy nijanona teo moa zany ny MFM traiky efa fanaovana politika zany tiako resahana am'izay satria am'izao fotoana zao nareo efa miova mihitsy makany amin'ny alliance démocratique efa nandalo ny fiatrehana ny raharam-pirenena amina katrodo le rouge expert zany everika fa nisy taridalana lehibe reny nefa ny traiky efa nanana ny MFM de nijanona fotsiny teo amin'ny 89 zay natonga hoe iny angamba voalohany sady farany hoan'Andriamatoa Manandafy Rakotondrina satria tamin'iny vanim-potoana iny zany raha nijery an'izany Manandafy zany tamin'ny postera fotsiny zay de taraiky satria bogosy be mihitsy le raha tamin'izany fotoana zany ary tena hita hoe le endrika hoe président république zany de efa fantatra hoe Manandafy le izy fa ny fifandaminana teo amin'ny fomba fanaovana politika ny tsy nahatotosa lay raha zany a rehefa tena dinihana ny fomba fanao satria mbola nisy tavela ny reo le mpikatroka mpitolona MFM avy any amin'ny fampianarana mbola nisy tavela ny mpitolona MFM atao anivon'ny filazam-baovao
mbola nisy tavela ny mpitolona MFM tany anivon'ny agro zay sanganasana Andriamatoa Manandafy Rakotondrina sy Germain Rakotondrina ary mbola nisy tavela ny tany amin'ny Solima ary ireo sahanasany sahan'ny MFM ndreo zany azo lazaina hoe impeccable tamin'izany fotoana zany vao niditra teo amin'ny Safinao Gazety anisan'ny nanatrika ny interview ny mise en boîte an'Andriamatoa Manandafy tamin'izany fotoana zany tany an-tranon'ny mpikambana mafana fo tao amin'ny Solima MFM tamin'izany vanim-potoana zany tsy miafina tsy matahotra miatrika an'ilay foto-kevitra zany mba ahafahana mampandroso an'ilay fiainan'ny firenena fa resin'ny politicienne ny MFM ary zay no mahatonga nytony zavatra tony zany zay hita amintsika miteny zao hoe tena vizaka ny MFM tsy tafavoaka tsika menakavy mpanao politika en voie de disparition mpanao politika eto Madagasikara. Ya le izy raha ny tamin'ny 2020 no jerena dia alabato no misy zany zay ametrasika ya satria tamin'iny no niforona ny Konoe ny KMF Konoe ary ny KMF Konoe zay nanara-maso ny fifidianana dia nahita tsara fa tokony hisy deuxième tour ny fifidianana tamin'ny 89 fa norombaina tamin'ny alalan'ny fangalaram-bato zany de hoe lasa premier tour zany zay zany le niteraka ny 89 na tonga ny MFM nametraka hoe nitaky ny GVTD ay raha mamerina tantara zany conférence la bolle moa nanaraka ho azy tao aorianan'iny nanaraka an'iny nanaraka ho azy satria ny événement teto Madagasikara niteraka ny conférence la bolle zay indrindra ny conférence la bolle tsitsika faritana ihany fa nigadra tany Matasoa zany ny généraly mbola commandant André Olson ary ny fifandraisan'Andriamatoa André Olson amin'ny président Mitterrand zany dia mifanakaiky be tamin'izany vanim-potoana zany dia nisy faneriterena tamin'izany hoe raha vao tsy mivoaka amin'ity nareo dia mialatsiny zay fa dia misy karazana sanction économique moa zany tamin'izany fotoana zany na fanaovana boycott ny fiaraha-miasa Madagasikara Frantsa mihitsy tamin'izany fotoana zany ary nivoaka tamin'ilay conférence la bolle ny resaka iny dia nanararoatran'iny zany mpanao politika nitarihan'ny MFM amin'ilay GVTD ary eo zany no ampatsahifiko an'izy hoe mpitona fanjakany madinika ny MFM nananganana azy tamin'ny 2 fa nanomboka tamin'ny 7 izy no nanjary hoe mpitolona ho am'fandrosoana Madagasikara zany hoe nandritry ny 12 taona zany nanana firehekevitra socialiste ny antoko MFM fa nanomboka tamin'ny 7 talohan'ny nirotsahan'ny président Manandafy nareo ny tonga voalohany tany Corée du Nord ie marina zany dia nivadika ho mpitolona ho am'fandrosoana Madagasikara ny MFM ary nanolotra vinam-piarahamonina zany manaiky ny fiarina mitodika am'izao fotoana zao zany dia atao anatin'ilay programme Manandafy Rakotondrina tamin'izany fotoana zany hoe tsy atao andolotsony ny raha fa tsy maintsy misy ny mobilité foronina dia misy teknikena mobilité be dia be ny tany saina moa tamin'izany ny bisikileta ary ny famokarana atody amin'ny io programme Manandafy Rakotondrina tamin'ny 7 raha iverenako Andriamatoa olona ny mahakasika an'ilay hoe ny fifidianana no matetika miteraka korotana sy tsy fahamarina toerana ara-pitantanana eto amin'ny firenena misy ifandraisany ve lay fanafarana ny fitaovam-piadiana tsokosoko sy ty fifidianana zay misy doublon ty marina mihitsy zany satria mifandray ireo zavatra ireo le fampidirana fitaovam-piadiana dia talohan'ny nalan'ny président république tany zany le izy nipetraka ary navarina tao anatin'ilay zany voalany zany amin'ny 19 janvier 2024 dia nikabary ireo ny fitaovana azotsika ny santionany sy ny sisa
fa raha ny lalàna no arahana ny 69 zay milaza fa tsy maintsy misy fanapa-kevitra raisina conseil des ministres izy tsy filohan'ny république izy tsy premier ministre fa fahefana taizara na fananapitra andreo fitaovam-piadinareo ahoana ny navalin'ny premier ministre anareo zay tsy premier ministre tsy natsona zany mikasika an'io fa ny araka ny tatitra azonay tamin'ny ministre ny défense tamin'izany fotoana zany satria tokony izy no manafatra an'ireo fitaovan'ireo dia nanao communication verbale zareo ministre vitsivitsy tao anatin'ny gouvernementa ny fisian'ireo fitaovam-piadina tafiditra de eto amin'ny firenen'ireo ary no amarinay tao anatin'ny ankety satria natsona izy nanazava ny fisian'ireo zavatra ireo ary natsonay koa ny ministry ny vola anamarinanay ny tamin'izany fotoana zany hoe misy vola avy eo ny vidanana an'io tao amin'ny fanjakana tsisy vola ny vidanana an'io ny resahany gendarme taminay moa zany de hoe nahazo pipa ry zareo vidanana fitaovam-piadina fa teti-bola tamin'ny 2017 fa tsy 2018 zany tsy nisy ninina mihitsy teo ary izay zany no nataitra anay zany hoe ity zany no manina amin'ny resaka fifidianana fa le gendarme kosa nge zany tsy gendarme fotsiny moa zany fa officier général sy officier supérieur no nilaza en public hoe izahay gendarmerie nanafatra an'ireo faux témoignage zany reny raha ny tsy marina li satria zao nantaninay izy zareo de hoe pipio ianareo ihany nandanin'io 15 milliards marina zany 15 milliards le izy naninay le izy fa nantanina tamin'ny 2017 tamin'ny 2017 iny nefa tratran'ny zéro budgetine rehefa misy teknika io nantaninay ministre ny finance zany fa misy teknika hitazomana azy moa zany nafana ny vidy fa ny fitaovana azo zondrareo tamin'izany inge tsy basy fotsiny fa tsy le blindé tsy le fiara 4x4 le hoe manandrika tendrombohatra tsy reny le izy ary napetraka amin-drareo tsara hitanareo ve le fitaovana teo Mahamasina izy hitanay reo misy blindé de nahazo ve nareo tamin'ireo eno izy nahazo blindé zay fantatrareo ve le viny io tsy fantatray sainge le zavatra manahira mety hoe tsy fantany akory ny viny le blindé ampiasainy ihany nefa izy mitemoigner nefa izy tsika mahavarina amin'ny zavatra eto amintsika ka ohatr'izay zany le zava-misy izitsika mahita hoe misy hélicoptère teo misy drone teo misy reny moa zany efa niarahana hita daholo mbola nivoaka taty amin'ny 26 juin tany juin 2019 eo izany teo izy vao tena hita tanteraka de za zany mieritreritra mireto le volamena ondrana sy ny sisy reto mety amin'ny alalan'ny zavatra ohatrany reny angamba satria tsy misoratra amin'ny teti-bolam-panjakana nazahoana andreo zavatra ireo azo atao ve zany amin'ny fitantanandraraha satria fa le voalohany aloha zany de efa faute satria hoe tsy président république izy fa le faharoa indray zany satria izy mihitsy nanao an'le demande officielle tamin'ny hoe mangataka izay anaovana an'le démonstration de iny moa ny lavina satria raha ny marina acte de gouvernement mamaly an'ireny lafiny rehetrarehetra iny zany fa tsy hoe io tsy société mpitondra mpivarotra automobile io na mpivarotra automobile raha mbola misy agrément mazava tsy maintsy tokony fanaovana clause spéciale ifanaovana amin'ny faravaratsiny amin'ny TUPP eto Madagasikara vity zany tena société anankiray zay tsy misahana ny armement eto Madagasikara zay société tokony spécifique no manao an'ilay demande raha ohatra ka hanao demande tsy misy afa-tsy ny fantatro zao tsy misy afa-tsy ny société Néron no afaka civil zany no afaka manafatra fitaovam-piadina ankoatry ny fanjakana ahoana ny tena fanazavana nentina nandrisen-dahatra nareo tao anatin'ny vomiera raha io lalàna io nge nijereny de misy paika tsy maintsy arahana zany tadio tsara fa na olona tsotra zany paikady légal raha hividy fiara blindé ho an'olona tsotra tsy maintsy mandalo any amin'ny ministre ny défense ny fangatahana mikasika an'izany maika moa fa fitaovam-piadina mahery vaika mazava tsara zany
ny fipetraka izay zavatra zay hoe tsy fanarahan-dalàna zany a no nisy tao anatin'le izy ary ity tsy mila hoe vavolombelo amin'io fa le folo mihitsy noho ny kabary an'le izy a samy naheny daholo sika menakavy eny izy mihitsy nanao an'ilay fangatahana izy mihitsy nanao fangatahana sintsisa zavatra ohatran'izay zany a tsy fanarahan-dalàna zany ary eo a no mametraka an'le izy hoe angata fiditry ny mpiady anaty akata no aty amintsika no misy fampidirana fitaovana ohatran'izay ohatran'izay manko le tantaraiky teo tamin'ny andro monima hoe hiady zany a le fomba mampanao politika koa samy hafa efa mivoatra be zany tsika am'izao efa hoe condamnen'ny olona ny fanonganam-panjakana ary zay navoantsika tamin'ny sabity iny fa satria efa misy accords internationaux be dia be eo ny accord de Cotonou ny conférence Labaule sy ny etsetratsetra zany a zay mametra an'izany fihetsika fianao-bibiany zany eto Madagasikara zany tsika am'izao tokony hoe miresaka démocratie fotsiny de le démocratie resahantsika eto io hoe nambarako teo hoe efa en voie de disparition zao ny mpanao politika professionnel satria tsy vitantsika zany monsieur Olivier Rakotovazaha tsy vitantsika ny manao an'izany fahoany fotsiny zany mba azahoana fahefana le izy a raha manao démocratie tsika ny fanaony olona ny ivelany a dia ny fanjakana no miantoka ny fanaovana politika zay any am'ireo firenena reo no mamatsy volany antoko politika zany fa raha niditra amin'ity fomba hoe fifidianana zay ny vola no manjaka fa tsy ny foto-kevitra ity a de tena manao foanaotra zao ny olona de teraka zany a zay le lazaina hoe en voie de disparition satria tsy foto-kevitra tsony resahana fa ny bolongambola hoentina ny volamena zao koa zany ny basy zay zany le izy ka zany a tsy démocratie zany tsy zany tenerany tsy zany ko le politika tsy zany ko ny politika ny politika moa eto Madagasikara zany de hitantsika io zany fotrany hoe baolina tanimbary kiandantsa le kazoza ary ny fiheverako azy zany a tokony tsozay tsony zany ny fomba hiatrehana amin'ny fanaovana politika fa mianga am'ireo antenimero reo nge solotena mbahoaka mazavy mianga amin'ny rafitra zay misy eto Madagasikara fa ny rafitra zay misy eto Madagasikara moa amintsika miteny zao zany indrindra amin'ity fanjakana ity a dia mahonena zany no mijery azy satria rehefa voalazany lalam-panorenana fa chef de région ny eo tompoko a de gouverneur ihany ny drala izy tsy mahafantatra fa tsy zany gouverneur zany ony ary de manitsakitsaka an'le lalam-panorenana izy ary rehefa donga ianao satria zany moa no atao hoe fanaovana politika any amin'ny antenimeram-pirenena de hoe miala ianao zany mivoaka ny trano rehefa tsy mety aminao le izy fa mahafantatra ianao fa vitsy anisa dia miezaka mba manao hoe minorité agissante rehefa manao an'izany ianao matahotra reo tsy mazaka olona zatra ny resy lavo reo aona tokoa moa no ahafahan'ny mpanao politika mandresy a raha ohatra ka eto Madagasikara amin'ny vanim-potoana kobanandro président Marc Ravalomanana rehetra zao ny eno hoe manao investissement politique raha jerena satria samy mifampijery eto tsika samy mpanao politika président Marc Ravalomanana no manao mobilisation ary manao an'izao mametraka nytony fitaovana ainao manjery tony manangona ny mpanao politika mijoro lehibe ny antoko-panohatra na de légal tena tokony tsy azo elana mihitsy ary mety monsieur Rakotovazaha ohatrany tsy ampiarin'ny olona nge zany marina zany lizy ange ao anatina démocratie misy ny zo ny mpanao politika zay tokony hoarovana ary zo ny vitsanisa ihany koa efa tafiditra ao anatina lalam-panorenana ihany ange zany le visin'ny zo ny antoko-panohitra article 14 fa de tsy nyrarahina ny fomba fampiarana azy ny mahavarina de zao fitondrano zao ihany no nanao le lalàna 2011 013 moa ihany 013 iny a tonga eo amin'ny fitondranotra zao de ravany ndray le izy hoe tsy mety ndray fa soloina nefa zavatra efa promulgué efa mivoaka any amin'ny gazety mpanjakana
ny tedavana zany de décret d'application. d'application mampiarana azy a dia ny tedavana fomba afana tsy mampiatra azy a malaky tia ny androany moa zany le izy a tsy miatra zay le hoe droit de minorité zay a eto amintsika satria zay zany no afahantsika manao ny démocratie ohatra ny any firenena mandroso rehetrarehetra ny mpanotra zany a de tokony hanana sehatra ahafahany miteny mba tsy ho eny an-dalambe no anaovana politika fa eo amin'ny sehatra zay nametrahana azy hoe anaovana politika fa raha fandehan zao ohatra ny andeha any démocratie de tsy maintsy directe andeha amin'ny démocratie directe ihany tsika raha izany makany mihitsy tsika zao ary eo indrindra moa miresaka démocratie tsika de aloe le zoan'ny vitsianisa voalazanao zay a de nen'ny amerikana de hoe ny fenona vitsianisa ny tena démocratie miresaka ihany tsika ny makasika an'ilay fanadidina moa zany andriamatolola de raha ny fantatra dia isy ny conférence publique amin'ny alatsinainy zao a amin'ny folora eo ao amin'ny antemerandolo zany tonionina ny mety endrika izay aminareo efatra amin'ny rahalahy zay anao an'ilay aso zany amin'ny eo alatsinainy sako venareo aloha zay aloha de efa sa mihitsy zay ny anao an'le izy fa ny manahirana zany zao a ny satria zonay le izy a ao anatiny fitsipika efa tsisy immunité tsony zao efa mbola manany zay mandrapahatonga ny 25 efa nisy tonga atao aminareo tao zao nanamboatra brao sy indray a de amboletra no nataony tamin'iny tsy izy izy fa tsy azony atao tsy manana fifananao an'izany mihitsy a ny mbola tsisy passation nge hoe mbola zay aloha zany no eo tsy fantatrao hoe ina ny zavatra mipetraka ny aboron'olona any mididiranao any raha misy miteny tampoka hoe misy milliard very de ao zay nginy ny ilana le passation hoe mba misy passation a zay anao vo mandray a an'le toerana zany fa tsy zao a de tonga de hoe nividy tany a de tonga de manorona any eo fa de io nge tsy fananan'olona tsotra fa androm-panjakany tsy zatra n'zany mihitsy ange zalahy firenena républicaine de tokony ho zay no izy miroso am'izay famindrapa-efana araka izay ny tokony ho izy fa milatsinainy nareo zany anao latsinainy zany zay anao zany zay mbola miantso vahoaka nareo miantso conférence publique conférence publique zany zay amin'ny alatsinainy ny olana zany fa hoe natsidika taty aminay sao de nahirana n'le olona zany rehefa avy eo a fa misy le resaka avy any amin'ny ministry ny fahasalamana miteny hoe tsy mahazo mamory ao zany ny tena manahirana amin'le zavatra zany a nefa le vahoaka zany a tokony ahalala ny tena fisehoany zavatra eto a ny tranonay raha teo malalaka be afana mandray n'le olona zao nefany tsy misy lalàna mikasiky ny fameana ny lazan'zany tsy misy tsisy misy ary tsy zakana arrêté ministériel zany tsy ya fa de eo zany no sahiran-tsaina mihitsy zany zay a amin'le alatsinainy zany a mikasika an'izay toejavatra ka zay le famontimontina ny mpanao politika manara-penitra zay mantsy any no mahatonga n'ilay firenena mahantra be ohatrao tamin'ny vanim-potoana sasany dia mpanao-tsainana ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana zany de nisy olona nanafatra hélicoptère furtif afahana miodina amin'ilay mesure na sécurisation aéroportuaire napetraka tamin'ireo aéroport sivy lehibe manerana Madagasikara de fantatritsika fa nandefa afatra taty amin'ilay ministre zany a lay usine constructrice hoe misy an'ity commande ty a fa ahononareo any Madagasikara mety aminareo fa version armée io zay tsy afaka manao refus de vente fa anjaranareo no mirefusé azy raha tsy mifanaraka amin'ny lalànanareo ny zavatra rehetra atao de namaly le ministre hoe tsy enrôlena zany le hélicoptère ary tsy omena numéro dikany de tsy tafiditra zany le fa ny tena teknika tamin'izay de hoe andeha anondranana volamena ntsokosoko satria efa mipetraka ny sécurisation ny aéroportuaire teto Madagasikara tamin'izao fotoana zany de anjaratsika mpanao politika amin'izao fotoana zao no mamahava mametraka tena tsindrim-peo mihitsy eo amin'ilay fomba fanatanterahana raharaha eto Madagasikara hoe
raha andeha hanao kabary tatitra ho an'ny vahoaka ve ny sénateur noho ny raharaha lehibe eto anivon'ny firenena raha ny amin'ny fireneka-kafa nge de tonga de efa nionga n'io fanjakana io e raha mifitrangana io le hoe fanafarana importation illicite na armement ny doublon ny génocide sy ny etsetratsetra fa ohatran'ny sika eto Madagasikara ve satria raha vao mahenoanao zany amantsy sao de hoe ohatran'ny sanganenareo amin'ny Sénat manoloana ny hamalina n'ilay ministry ny fahasalamana zay fantatra fa tsisy base juridique ny teny resahany de ohatran'ny tady andefitra indray zany ny olona manana ny rariny eto Madagasikara monsieur le sénateur raha za aloha za tsy milefitra am'izany fa tsy za rery kosa aloha no afaka manao an'izany a fa tsy maintsy efa presahana misy foana ny dinidinika dinidinikynareo atao raha manao ana mbola tsy vita zany satria zao any no naheno an'izany zao miakatra eto amin'ny plateau zao e zay vao mahafantatra ny fisin-javatra ohatr' zany fa zay zany mbola tsy tafahoana zay efatra amin'ny rahalahy zany mikasika an'izay zavatra zay a fa raha ny fahitana zava-nisy teto hoe ny famorina olona zao nge zao sakanana indray ny any am-piangolana nge zany hoe tsy mahazo miangona koa hoe zany ny olona de ina le base juridique ina le base juridique an'le izy tsy misy e tsisy base juridique misy fa de hoe teny ministry ny fahasalamana fa de tsy tokony isy olona 50 hatram'izao retenenantsika zao mbola tsisy conseil des ministres mbola tsisy conseil des ministres milaza an'izay fa de miandritsika hoe isy tokoa ve zany sa tsisy fa rehefa tsisy ny lalàna izay mako ny principe de droit fantatra aloha de hoe ce qui n'est pas interdit et permis zay ny lalàna fantatra zay lalàna zay fa principe de droit zay ka tsy fantatra hoe ahoana ny fomba hiatrena ny raha salam zany teo arany hoe misy ameana mbola mahavita manao fety mamory vahoaka nanafatra artiste mihitsy ao anaty ameana pareatany tamatavy mbola feny zao nge tsisy ameany kinona no isakatsakanana olona zany a ao anatin'le raha fa de bon io miankina amin'ny ny olona zay anao an'le tatitra miaraka amin'ny tena fa raha iza manokana aloha ka ty misy sehatra afahanao manentana ny olona le mato Olivier Rakotovaza satria tsisy base juridique raha ohatra zany ka milatsaka raha rivana hoe misy amena ara-pahasalamana de tsy misy zany amin'ny latsinainy raha ohatra zay zany misy fa méthode arakaraka n'izay fatra apetraka ry zareo zany arakaraka n'izay fatra apetraka ry zareo fa raha ohatra tsy misy zay zany de manentana ny olona ianao raha ny conseil des ministres tamin'ny 13 janvier aloha de tsy misy mihitsy zay resaka amehana ara-pahasalamana zay fa ny nahataitra ny rehetra de hoe ny alatsinainy lasa teo iny a no nanao an'izay fanambarana zay ny ministra de vao marina moa fa tsisy zay base juridique resantsika zay fa iverenako ny mahakasika ny raharam-pirenena zany rehetra rany ora rahagoavana avokoa ary malaza tamin'ity herinandro ity andriamatolo olona ny Golden Gate ty moa zany dia raharaha ny fanafarana antsokosoko ity indray dia raharaha fandefasana antsokosoko ny rem-pirenena tsapa atao anatin'ny fanehoan-kevitry ny fitondram-panjakana misy moa ny olona voasambotra am'izao tsika miteny zao Folomenabay zany ny sivy NCFA mivalo NCFA ny roa eny Antanimora vehivavy ny roa zany amin'izy ireo nanahirana satria tsika nahafantatra tamin'ny vaninandro ny tetezamita ity afera ny fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena ity andriamatolo olona inona no endrika fahitanareo azy eo anivony antenimieran'olona satria tsy naharesapeo ihany ny loholon'ny Madagasikara mahakasika an'ity raha ty na ny MFM niany le izy ene le efa nisy fanadiadiana angambany tany amin'ny 1970 tany hoany no nanazavako a mikasika n'io resaka volamena io zany fa mpandrosoana firenena fantatra zany a fa io a arena ananatsika eto Madagasikara tsisy tany tsisy volamena eto ary ny volamena zany a tokony fitaovana afana manatsara ny toekarentsika sy ny fari-piainan'ny olona fa tsy zay nampiasana azy
zay nampiasana fa io zany izy a lasa miditra amin'ny makarakara daholy a ny arena akibony tany eto amintsika ary zay no ametrahanay fanadiadina mikasika ny hoe rehefa tsy volam-panjakana ary navidanana fitaovam-piadina nampidirana an'ireo a tataky ninona zany ny vidananan'ireo tananazy ia ka mety ho volamena ohatran'io le mandeha ohatran'io nke zany mety nanaovana an'izany zay zany a de miankina amin'ny olona zay anao anohy ny fanadiadina eo amin'ny ambaratonga mpitsarana rehetrarehetra fa zay zany mamakilay fotsiny nataonay hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity a vola avaiza ireto zavatra reto vola maloto sa volamenana ondrana sa volan'ny terroriste avy any ivelany a famotsim-bola ave natao tao anatin'izany zavatra zany a efa nidina hevitra foana io zany satria natao ny lalàna mikasika ny famotsim-bola io teny amin'ny temera rotota de fa nisy ny fandaniana lalàna mikasika an'izany a fa ny misy karazana sakatsakana moa ateoriana zany mikasika ny fampiarany io lalàna io satria lasa ny verenana indray zany a ihany indrindra fa le mikasika ny famerenana zany a ny vola na ny arena azo tamin'ny famotsim-bola sy ny sisa ny volamena moa zany a tany amin'ny roapolo taona lasa tany a de mbola tsy tena tafiditra loatra tamin'le hoe fandrandrana ny toekarem-pirenena satria mbola nisy maromaro ny tahiry teto amboniny tany tamin'izany fotoana zany ary ny volamena malagasy a dia noklasina fotsiny a ho stock régulateur ho an'ireo le mafia zany rehefa miakatra ny vidin'ny volamena dia tsy misy mitrandraka io volamena malagasy io fa rehefa midina ny vidin'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de trandrahany io volamena eto Madagasikara io satria zay maha stock régulateur azy ny lehibe amin'ireny zany io Johannesburg io Italie Hong Kong sy ny etsetratsetra zay zany ny fomba fandehanany volamena malagasy hatramin'izay ary tsika moa zany a de tena olona adala be mihitsy tsika teto Madagasikara teto fa tsisy ny raharahany io mihitsy ny fanjakana rehetra na ny tompona andraikitra ambony satria raha manomboka eo amin'ny commune nge de efa tompona andraikitra ambony satria olom-boafidika olona ao anatiny zany atao hoe manana ny autonomie eny izy a na ara-bola na ara-pitantanana fa ny commune tena be volamena indrindra zany hita bahoaka zany eto de ny commune Tanimbary fa ny commune Tanimbary tomboky tsy mahazo firy amin'io redevance amin'ny volamena eto Madagasikara io eo amin'ny ray taona sasany isa taona ny volamena mivoaka amin'ny commune Tanimbary fa tsy misy afa-tsy 1,500,000 ariary ny ristourna miverina any any de hitatsika amin'izany zany a fa tena hoe valalana alika tena izy tompony aza tsy tia an'le raharaha de eo zany misy prise de conscience tokony apetraka fa manararoatra an'izay ny mpitondra fanjakana zany raha ty endrikendriky ty moa zany fofona zany de ohatrany hoe ohatrany misy fanjakana ao anatin'le fanodikodonany ny antony dia mazava ny autorisation ny ainga teto Madagasikara zany ny roplanina de tafaverina teto Madagasikara ny roplanina de mazava ny zavatra rehetrarehetra mifandehany zany fa hatramin'ny CIA zany zao efa tafiditra ao anatin'le fanaovana an'le ankety any Afrika Atsimo ary ho avy eto Madagasikara zareo anohy ny fanadiadina le ramatoa any Afrique du Sud zany le procureur général dia enjana be mihitsy izy eo amin'ny fomba hitraitena ny aferana fanondranana volamena tsokosoko miainga avy eto Madagasikara eto de isika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao zany a de ohatrany hoe mbola akokelin'ny tsipasapotsim-bary any mbola sanganehana hoe inona marina raha moa zany ty zavatra mitrango ty ny fanjakana manao cinéma anakatokatona n'le fomba fahafahana mivorona dikan'io mantsy andeha hatrany amin'ny tony le fandarany tony mihitsy no foanany rehefa mandeha satria ao anatin'lay amena 91/011 de tafiditra ao anatin'izany zany a ny fampijanonana fandarana politika sy zay ho klasiny ny fanjakana fa
tsy de mamely loatra eo amin'ny resaka opinion zany fa lazay fa manakorotana ny fiainan'ny firenena eo zany io problème atsika eto Madagasikara am'izao fotoana zao io iza marina no iza ao anatin'ity raharaty iza ny tena fosotra eto amin'ity Madagasikara ity zany mahatonga ny raharaha isamaritako ohatr'izao averiko nefa zany fa raha ohatra ka 75 milliards ny vidin'ireo volamena 17 milliards 500 ariary anoany zany de fantatritsika fa tsy zany no atao hoe vola anabeazam-boa ny toekarim-pirenena satria tena vavitovety zany raha ohatra toekaren'ny firenena ny resahana 50 000 milliards de francs ny vola tetibolan'ny fanjakana 11 000 milliards ariary 11 000 milliards ariary ny dikan'izany raha ohatra ka 17 milliards ariary zany ny resahana de mbola argent de poche ny olona monsieur mahitahita eto amin'ny fiainan'ny firenena zany manararoatra ny zavatra azo badobadona rehetra eto amin'ny fiainan'ity firenena ity ka ny mpanao politika ve zay nge nitatsika hoe 73 kilo 73,5 kilo fa nanomboka tamin'ny fanjanahantany eny de fa misy statistika mikasika ny volamena fa nanodididina any amin'ny 10 tonnes isa taona ny volamena nyvoaka teto amintsika ary misy milaza raha fa mahatratra ny 20 000 tonnes ny volamena isa taona mivoaka eto amintsika ireny zany no alehany tsy mandeha amin'ny lalana mazava le izy fa efa misy teny 200 tonnes mihitsy tsy mandeha amin'ny tokony hoe ampandrosoana toekarena le izy raha 73,5 kilo kosa aloha tsy avitana zavatra manahoana fa na izany raha azo anaovany zavatra ihany famororana asa ho an'ny tanora ary ambanivohitaniria mba misy zavatra azo aorona ihany am'izany fa izao manko ny tena zavatra tsy mety eto amintsika amin'ny fitrandrahana ny arena eto amintsika io le manondrana ambongadiny io fa tsy misy famoronana asa miaraka amin'ny fitrandrahana nyreny areny reny hoe ny volamena zany de iny laingo iny no anyleo fa tokony ezaka zany ny malagasy mametraka valeur ajoutée mametraka valeur ajoutée am'ireny zavatra reny hiteraka asa ho an'ny tanora ny fanjakana raha tsy metretra zany moa de aiza moa ny atateraka an'izany fa mila fandraisana fanapahan-kevitra entitra zany volonté politique tena enjana zany no afana mampandrosa Madagasikara nge tsy mahantra zany raha izany zavatra zany resantsika zany fa ampahantrainy ny Madagasikara moa zany zao de i Soudan du Sud sisany aorinany faharoa melohan'ny farany tsika zany melohan'ny farany zany ary ny antony nametrahana Soudan du Sud ao amin'ny hoe any amin'ny farany zany de satria zany io firenena incontrôlable io zany zao no misolo ny Somaliland Somaliland zany efa hafa satria efa navita croissance izy efa navita démocratie izy démocratie interne tsy nisy ingérence nizaniza mihitsy navitany azy fa Soudan du Sud zany incontrôlable ao daholo zany ny fanaretsaka ny Daesh ny etsetretsetra de zay no antony nametrahany azy fa raha marina zany Madagasikara ngisitra satria Madagasikara nga manana pétrole ny pétrole Madagasikara zao mbola manahirana be satria mba hany fambatena ny trandraka zany tsika soany tsy miroro fiolo dia mbola novan'le fanjakana ambozizondray am'izao tsika miteny zao hoe ty any ny condition anay babena entina mandeha tongotra io miala avy eo mainty rano de aondrana any atao masina nefa i Mozambique efa manome tananatsika solution hoe 400 km nge de tonga ao aminay fa alefanay pipeline io zay miantoka amin'ny pipeline zay mametraka ny raffinerie any tanànanay de mioka an'le vokatra fotsiny nareo de tsy eken'ny olona moa zay fa de mbola lasa amboary ny lalana makany Tsoromandidy de Antomasina io no aloha faharoa manarakaraka an'izany ny tena problème de hoe ny jirama tsy mety mividy amin'io satria le fournisseur le jirama zany milaza fa io ange appellation numérique fotsiny ny ady hevitra eo io ange 180 fa nenay zay efa zatra n'le 380
fa soa manimba ny machine ameny jirama io de tsy mety zay tsy anafa tsy vidy an'io de mijanony io fotsiny zany tsika tsy manohy an'le analyse zay tokony andraisen-dahatra n'le fournisseur fa ny tena marina zany de hoe le mandefa le mamoaka an'le vola eto Madagasikara hividanana solika ihany ny mahamaika ny olona fa tsy mirarahan'ny intérêt national izy ary zay zany a tena problema be eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao de tapaka eo zany ny adevitra ny ry zareo ato akaikitsika ato zany reto avatsika reto zany ny Malaisiana vonona ny ametraka raffinerie eto Madagasikara maimaimpona sady délocaliser ny raffinage aty amitsika zany de tsika zany mba mahazo zéro fret satria tsisy fret tsony am'izay fotoana zay na mbola mihazo azo zany tsy mila an'izany mihitsy eto Madagasikara fa aloha le produit fini zay tsy fantatra na avaiza io na avaiza ary miteny moa mifanjakana am'izao tsika miteny zao hoe tena hosazina manomboka amin'ny alatsinainy izy automobile be setroka de anaovana azafady tompoko fa ny carburant afarany fanjakana autorisé afisainy fanjakana afarana zany a dia mazava fa carburant frelaté zany hoe fakana carburant zay ny analyse 90 octane de fa afaka miditra eto amitsika de lasa problème de iza zany no sazinao am'le setroka be satria tsika tsy manana expert zay afaka manao an'izany asa zany a ka ekeny ny compagnie pétrolière ary ny fanjakana mijery fotsiny manoloana an'izany rehetrrehetra zany a de mifanjakana anasa azy no vaoaka malagasy any ka voasazy foana nge zany tsika naizanaiza le zany rizy mirahalahy mariana moa fa io fitrandrahana fuel lourd io a misy 3000 milliards de baril en instance mipetraka fotsiny eo am'izao tsika miteny zao ary ny tena olana ao anatin'le izy de hoe rehefa natao ny expertise de mora kokoa ny manao an'le pipeline no lay mitarika an'le izy a mandeha makany Tamatavy amin'ny transport routier zany dia hitantsika am'izany hoe zany Andriamatola olona ny fitantanany eto amitsika nisy ny inao moa lolo Madagasikara atao anatin'ny régime HVM RN13 RN10 tsy hanao politika intsony aho ny filohan'ny république am'izao fotoana zao a raha tsy manomboka io lalana io amin'ny volana janoary inona no azo ambara satria enao avy any atsimo ihany keo izy nge ny tena namotika ny fandrosoana ny oentina tany atsimo nge dia ny zao fitondrano zao e amariniko tsara le izy a za aloha tam'izah mbola kely a tsy nisy an'izany kere zany tsy nahatsiaro an'izany a tsy nahita an'izany a fa taty orina zany a noho ny nefa ianao de nanao karabola tany atsimo tany a ny ladina tany misy a tany fokapy nanomboka nianatra e tamin'ny EPP ladina tany ny première A moa ny filazany de ny ladina tany mihitsy a nianatra fa io tsy nisy an'izany a tsy nahatsiaro an'izany tsara ny bageda misy ny bageda ny apemba ninona ny abobo be dehibe mihitsy tsy nisy olana mihitsy fa ny fahasimbany tontolo iainana zany iny zany hoe zavatra tsara mariny zany satria piompiomby ny olonany a ary atraty amin'ny reo reny rano zay makany miainatsimo reo zany a de avy aty amin'ny faritany bara reo miainga any miompy a de mandoro ny ala sy ny ana zany iasany de rofo ny rika ny fasika de hoetiny ary amoron-dranomasina ary de tsofiny rivotra am'izay zany a miverina atya manome an'ireny dune be dehibe reny de le tany mamokatra voatsindra ao ambanin'le dune daholo zany am'izao fotoana zao zao mbola nahatsiaro tam'izany tam'izah mbola kely a mamboly karoty a tam'izany a mamboly salady a maniry tsara misy tam'izany fotoana zay satria le tany mamokatra tsara fa tonga zany le érosion éolienne manindry an'le izy eo a tsy possible mihitsy zany ny ambolena amina zavatra zany zay zany de fa tapaka avokoa le taretra anisany miaro ny tany nefa iny zany a tapaka daholo misy zava-maniry amoron-dranomasina eny atao hoe lalanda zay mitazona fasika mba tsy hetsika reny koa zany a misy fahasimbany a misy an'ireny le zava-maniry samata bosy reny koa zany mitazona an'io any io nefa lasa atao kitay daholo a de eritrereto am'izay zany raha tsy misy politika mirindra hitantanana ny faritra atsimo iny a
dia vonjy tavanandro daholo zay atao hoe hitondra vary hitondra an'izao a tsy mamaha olana mikasika an'izay fa rehefa tena ohatrena io resaka atsimo a dia sady miatrika rano ianao a miatrika energie ianao a miatrika fambolena ianao a sy ny sisa ary ireo zavatra ireo misy daholo any atsimo ary iverenako am'le hoe fitrandrana ny arena kibony tany io a itsika inge mahazo mifaly sy anina hoe manana an'izao arena kibony tany zao e fa raha tsy hitrandrahany io aodiny io ary amoronana asy io tsy tafavoaka labradorite anisan'ny mampalaza be de be ny zavatra any atsimo azo anaovana an'izany ke io a nataontsika hoe tsisy rano tsy avy ny orana sy ny sisy fa raha mandeha ny fitrandrahana ohatran'izay a misy foana ny rano a mivoaka avy ambany tany hita foana ny zavatra ohatran'ny ataon'ny Mauritiana angany Mauritiana manana omby ompiana ohatrin'ina moa fa izy mihinan-kena foana isan'andro satria voafeny tsara ny toe-karena ianao anatiny ao sahala am'izay zany le ny atsika moa zany zao iny atsimo iny zany tamin'izany fotoana zany hatramin'ny fanjanahany tany aza dia nametraka hoe vallée des mines ary resahana fotsiny moa zany am'izao fotoana zao fa ny projection tamin'izany fotoana zany efa metraka lalam-by mihitsy mandeha hatrany miainga avao amin'ny charbon sako dia pepepon'olona moa tsika am'izao fotoana zay énergie maloto io hoe etsetretsetre dia miahotra fotsiny eo zany tsika ny gazy any atsimo zany hatramin'ny fanjakan'Andriamatoa Rajaonarimampianina dia efa miboiboika fa ao anatin'le tombotsoa manokana zany ny tena lasa problema zany amin'le raharahan'ny Madagasikara iray manontolo ary ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara zany fantaritsika fa tsy manaraka lalàna mihitsy izy tsy indrindra ny lalam-panorenana raha amboarina ny arain'ny 5 satria ivadika avy any avaratra indray zany zao ny arain'ny 5 Ambilobe Voimara dia io zany lasa problema tika foana isan'andro dia niteniny olona hoe ny tenako moa zany anisan'ny teny an'izany voalohany azafady fa ny arain'ny 5 ange fa lasan'ny Union Européenne ko maninona ny mbola omena ny sonoandray nefa voalaza ny article 137 138 amin'ny accord sy ny traité internationaux ao amin'ny lalam-panorenana fa tsy azo atao zany ary ny président république tsy mahazo minimikipy manoloana an'izany fa miteraka empêchement zany nefa moa tsika tsy mahavita an'izany eto Madagasikara satria misy maro anisa be ao amin'ny assemblée nationale ao amintsika miteny zao zany a dia io RN5 io mampiaya be satria ny sonoa manao attachement amin'le lalana any anaty ala any amin'ny 5 km miala amin'le lalana ao amboarina izy manao attachement dia niteny an'izany moa tsika tamina fandarana anankiray dia lasa mihitsy ny ministère tompona andraikitra amin'ny minina eto Madagasikara nijeren'le raharaha dia nijerena le izy tsy misy attachement fa lavaka ny tao anatin'le atiala any amin'ny 5 km miala amin'le lalana amboarina inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany a dia fantaritsika fa daraina maromokotro madiro be sy ny sisa zany amin'ny tracé iny zany a dia jugement volamena tsy foroana no zavatra mitranga amin'ny lafiny dia ohatran'ny lasa manambomboatra vatana amin'izany fotsiny le fanjakana iza zany mahinanao miresaka an'le vallée des mines tao amin'ny ministèren'ny fitaterana no ny eritreritra ny hijeran'izay vallée des mines zay zany tamin'izay no nanaovana dedikasa hoe ampifandray any Diego makany a Tuléar ary makany a Fort-Dauphin amina lalam-by ny vy misy moa zany fantatsika fa ao amin'ny solala misy vy tsara dia efa feno misy vy ohatr'izay zany le izy ary efa anao ny finalisation ny fanarahana tamin'io zany no nisorona tsy ministre efa ny andalana daholo efa vitako daholo ny papier ny andanany anao fampirarana satria tany Italie zany ahitana le financement sy ny sisa dia rava moa zany iny mandraky teny androany tsy miverina zay zavatra zay fa ny resako an'le izy hoe vallée des mines zany le hoe arena kibony tany ny tenenako teo hoe ny arena kibony tany raha bo tsy trandrahanao io dia tsy arena zany io fa tsy maintsy trandrahana io amoronana asy io ary izay zavatra nresahako zay zany no afana mampifandray ny faritra rehetrarehetra to Madagasikara miverina amin'le resaka any atsimo hoe io lalana io satria taty aoriana zany nandeha nianatra tany Tuléar
fa tsara ny lalana tamin'izany miala avy amin'ny Iarany voakapo Therese, iarany ireny voakapo Therese makany, tamin'izany potika io lalana io a de efa nahitana financement io tsara patsahivina mako zay Zay indrindra. ny hoe tany amin'ny 2007 2008 tany a efa nahitana lalam-bola nge namboarana an'io e ohatran'izany koa ny ireny disy fa vokatra zay efa tonga zany lazaiko ara ny accent télévision accent sud de tonga le fanongana-panjakana tamin'ny 2009 fa rava teo le zavatra de lasa indray zany a tamin'ity ndray fitondrana manaraky ity zany a efa vita ngeny famatsim-bola mikasika an'ireo e efa vita sonia ngeny mikasika an'io a izy milaza hoe tsy maintsy manomboka amin'ny janvier le izy a zao zany tsika androany le 15 mbola tsy manomboka ihany le izy Mbola tsy manomboka izy zao aloha. e hiala hono izy rehefa tsy Rehefa tsy ho vita hozy. tokony io mane hiala izy fa tsy vitan'izany le izy zay koa mantsy misy an'la zay le force de le lobby tokony ho apetraka zany ary everiko fa raha ny tombatombana zany amin'ny trafika rehetrarehetra mandeha ito sy ny hoe olona vahany ivelan'ny fanjakana no afaka mitondra n'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo zany a hiditra sy ny hoe nanao pré-campagne raha niendriky ny pré-campagne nataon'ny président Andrinirina Rajoelina zany a olona manan-karena be zany io rangahy io ary manana famatsim-bola lehibe mihitsy zany a no ahafahana manatanteraka an'izany ary nampihiny olona hoe ny UEM anie de efa ao daholo Efa vonona ny vola. vonona ny vola sy ny etsetretsetra de ohatra nanaiky lembenana zany le gasy hoe andeo marina randramana zany a le rangahy ty a fa tokony atafavoaka amin'ny baolina zany a eto Madagasikara fa raha zao zavatra fandehany zao zany a de zao ny zavatra misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ayahin'ny firenena lehibe ny Interpol zany tsika fa source ny fampiroroany eto Madagasikara zay zany tena miainga eto Madagasikara satria ny zone rehetra ty Afrika zany zao fa karazany efa maîtriser ny Amerika sy frantsay au Djibouti de manana base commune ny voary daholo ny tandroky Afrika iny voavy napindrana amina milliard de dollars any Soudan du Nord zany a États-Unis afahana manao sécurisation mazava ny iny tendrony Afrika iny zany a ny Afrika fotsioditra moa zany de fantatritsika fa voafeny iny satria iny no atao hoe géoénergétique ny Amerikanina any am'izay misy énergie de eo izy de fantatritsika voafehy tsara iny indrindra fa Egypte zany a na de hoe tsy ekenitra zareo a ry le président am'izao fotoana zao io zany fa hoe dictateur sy ny etsetretsetra no ny antony énergie de eo zany izy am'izay lafin'izay Arabie Saoudite moa de efa io mampitambatra ny arabo sy ny israélianina io a am'izany sécurisation sy ny etsetretsetra zany a de fantatritsika fa 1000 milliards de dollars ny zavatra ilainy Arabie Saoudite am'ty taona ty monja avy any États-Unis de ndikan'izany tsy afaka miala mihitsy zany ny Amerikanina am'izay lafin'izay fa ity Madagasikara ty zany ny problème amitsika am'teny zao satria Mozambique efa milamina par rapport amin'ny nosy Maurice zay misy an Diego Garcia satria saika ny Mauricianina ny tena mitrandraka ny zareo Mozambique am'izao tsika am'teny zao de i Kenya Afrika useful io zany Afrika utile ny dikany moa zany am'zareo de io zany tsy amelany mihitsy io amin'ny fomba hiatrehana ny fiarovana ny Afrika amin'ny lafin'ny sécurité zany a de isika io ka tratra zany zao ny raharaha eto Madagasikara de everitsika zany a fa rehefa tonga eo ny faran'ny volana janvier de mahazava ny fomba hisécurisena ny ity zone Océan Indien ty zay tsy vitandratsiraka moa zany zay tena nanaovany défi lehibe mihitsy zany hoe Océan Indien zone de paix nananganana ny Pullman io tamin'izany fotoana zany hoe apetranona ny filoham-pirenena rehetra mba andeha andinika zany hoe Madagasikara zone de paix zany Océan Indien zone de paix fa saingy zao tsy miaraka amin'ny lehibe ianao de rehefa tsy miaraka amin'ny lehibe ianao de gadrain'ny olona fotsiny zany hoe nitazomin'ny olona tsy andeha fotsiny ny conférence Colombo zay melo lalana ny conférence ratsiraka de nijanona teo zany tsika teo am'izay fomba fanaovana ny raharaha aty Afrika zay sy ny aty am'izao Océan Indien de sahirana i Madagasikara zao ndray zany tsika mbola tsy manaraka an'le fenitra hoe ty fenitra iraisam-pirenena fa mbola andeha hanao zavatra hafahafa zany amin'le fitrandrahana
nge ninina manana majorité anao amin'ny assemblée nationale de trandraka volamena anao anondrana volamena de asaina manangatanana nge le député de lany zay no atao hoe démocratie fa mahagaga fa tena mandeha miditra ny anatina lalapoza ina no tsy anarana le lalapoza ny tena le mpitondra fanjakana zany amintsika miteny zao a de sahirana zany nyvaoaka malagasy a iray manontolo mpiray tanindrazana avy any atsimo no tonga eto Antananarivo am'izao fotoana zao a tapitra lakale mandositra ny kere any amin'ny faritra atsimo andositra ny tsy fampindrano ny atahorana zany zao a hiteraka guerre civile izay mouvement ny vaoaka malagasy zay satria ifampiampangapangentitsika zany hoe tsika samitsika ihany teanazy alefa ty aminay reo fa zao misy velléité na protection tribal zany ndray zany notrany efa mitranga amintsika amiteny zao monsieur le sénateur le izy ny marina zany tsy voatrandraka tsara zany amin'iny faritra atsimo fa iningy na izany hoe ranony tsy misy zany a tsy mitombony zany ambany eo misy rano a ny atanety any ko mbola atanety ety koa mbola misy rano a zany le nieritreritra zany resahako teo hoe lalamby manao vallée des mines zany le nieritreritra ihany koa mity rano be de be aty amin'ny faritra andrefana ity a anaovana mpangalana aty andrefana aty ny tonga any atsimo nge iny androana ny faritra atsimo iny misy rano tsy tapaka any ohatrany hoe onlangy tsy tapaka misy rano tsy tapaka nge ao ahoana ny fomba tokony amboarina zany afany canalisena anio anondraka any fa tsy andry orana oetiny cyclone de iandry ny orana voajanahary sy ana zany no atao amin'io fa be de be a ny zavatra tokony azo atao amin'iny faritra atsimony a tsy mila mandositra avy any a fa mitrandraka ny arena avy any de manome asa ny olona any zany resaka rehetrarehetra zany iny teneniko hoe tsy voatery hoe mamboly vary nge neny atsimo de mihinam-bary fa rehefa mandeha ny asa ataonao ao de afaka de afaka mividy vary de mihinam-bary zay manana fahefa-mividy satria manana fahefa-mividy zay nge le izy fa le fijerevana an'izay lafin-javatra zay a eo amin'ny politika mpanjakana mihitsy a no tsy misy loatra ao anatin'le fandehan'le raha zany kizay a tokony hoe tonga saina am'izay zany ny olona avy amin'iny faritra atsimo rehetrarehetra iny tsy ny olona tsy misy tsy ny arenany tsy misy tsy ny fahaizana koa ny tsy misy fa ny fampitoviana ny tadokanga amin'ny fitrandrana ny arena avy any atsimo inona tsy misy any misy charbon nge any misy charbon charbon naturel ny sakoa pétrole moa zany efa fantatra hoe ao be zange misy pétrole iasakarangy misy pétrole ary ny tena problème raha monsieur le sénateur de hoe nomen'ny firenena mikambana atsika zany a focap hatrany amin'ny pôle sud misy anjaran'ny Madagasikara de tokony hofaritana fotsiny le izy fa de tsy vita amin'ny fanjakana moa zany mamaritra an'izay efa vitany Mauritiana efa vitany Mozambikiana efa vitany Afrique du Sud Australie moa de efa mazava ho azy mandeha ho azy ny azy am'izay lafin'izay asa raha tratra ny deadline ntsika hoe tapitra le fepotona afa Madagasikara mamangitra an'le izy de miverina ho maire international zany mifaritra iny de eo zany tsika satria le zone économique exclusive maminy zany tokony hazava tsara iny hoe miainga avy aty amin'ny sisy tanitsika makany anatiny tsika engeleny juin de novembre tsika isakaikely etsy na ireo le nositsika efatra zany manodidina Madagasikara de lazainy Frantsa hoe anazy io de eo mbola mandeha ny adivitra hoe tsara le ZDE zany ao anatin'izyo de mihitsika tsika ao anatin'le raha fa ndray zany ary ny économie bleue ny ranomasina de arena Madagasikara tsy tokony atao ambany zavatra mihitsy ny fitrandrana ny arena any anaty ranomasina fatatsika tsara fa ny l'or rose zany hoe zany crevette de anisan'ny zavatra ananatsika Madagasikara misaotra indrindra mitovy am'le volamena ihany l'or rose tsy hitanao zay tena fandeny ny tena oro 750 millions d'euros very
zay ny fahavoazantsika eto zany eo anatin'le raha manakareny zany ady hevitritsika zany ary saorana indrindra ianao ndray matolo olony Madagasikara nanatrika nyity fandarana anio ity dia izay indray no azo ampitaina toko lasy topoko vavy mametraky ny mandram-piaona ho amin'ny herinandro avy io indray zany ny fandarantsika mandram-piaona topoko teny farany angamba ho an'olony Madagasikara dia misaotra be deabe anareo teto amin'ny MBS moa zany nanasanay misaotra ny mpanaraka ihany koa zany maneran-tany nyity fandaharany ity veriko fa nisy azona novozan-kevitra miady hevitra nataontsika teto zay misandrahaka amin'ny lafiny zavatra maro manantena ny vahoaka malagasy mba tonga saina amin'ny andraikitra zay tokony raisiny ihany koa manoloana ny toe-javatra misy eto amintsika. Ny faniriana dia amin'ny fotoana manaraka mety mbola misy ny fanasana andriamatolo olona dia isaoranay ianao melosady zay indray no manapitra ny fandarantsika amin'ny teny io ity mandram-piaona tokoka veloma tokoka